Efa ndresaka an'izay lafin'ny fanabeazana izay antsika dia misy moa ny tetiandro navoakan'ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Araka izany dia hanomboka ny 7 Oktobra ho avy izao hatramin'ny 7 ny volana Jolay 2024. Ny taom-piaranana 2024 2024. Efa misy ihany koa ny daty navoakany avy amin'ity ministera ity hanatanterahana ireo fanadinam-panjakana samihafa amin'ny taona ho avy io. Fanadihadiana hoentin-dravaka Randriamanalina. Ny 7 Aogositra ho avy izao no fidirana amin'ny fomba ofisialy amin'ny taom-pianarana 13 4 araka ny tetiandro navoaka ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Ny 10 Jolay 2024 no anatanterahana ny fanadinana CEPE ary ny 20 ka hatramin'ny 30 Jolay 2024 kosa ny fanadinana BEPC. Ny 9 ka hatramin'ny 20 ny volana Aogositra 2024 kosa no anatanterahana ny fanadinana CAP EP. Araka ity tetiandro navoaka ministera ity dia ny 7 Oktobra ka hatramin'ny 20 Desambra ho avy izao no voafaritra fa anatanterahana ny 3 volana voalohany ary itoy amin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra ny fetin'ny Noely ny 20 Desambra ka hatramin'ny 5 Janoary 2024 zany. Ny 9 Janoary 2024 ka hatramin'ny 20 Aprily kosa ny 3 volana faharoa. Ny fetin'ny sekoly dia voafaritra ho amin'ny 12 13 ary 14 ny volana Febroary raha toka ny 12 ka hatramin'ny 17 ny volana Aprily 2024 ny fialan-tsasatra ny Pasika. Araka izany ary ny 3 volana fahatelo dia ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 19 ny volana Jolay 2024 raha toka isy ny fiatoana kely ny andro ny 17 Jona. Ary ny 17 Jolay no ifarana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana vaovao 13 4 2024.